Lamana efa maro ny ezaka vita raha ny teto Madagasikara manokana ao anatin'ny ady amin'ny tazomoka nisaotra rinaneo fankasitrahana any Dr Luciano Tuseo izay mpanolotsaina tompon'andraikitra misana ny resaka tazomoka ao amin'ny OMS miasa eto Madagasikara raha moa ny gouvernemanta malagasy androany tamin'ny alalan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Nasandratra ou chevalier de l'ordre national malagasy raha moa ity Dr Sandratra ho chevalier de l'ordre national malagasy ny Dr Luciano Tuseo mpanolotsaina sy tompon'andraikitra misahana ny resaka tazomoka ao anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS miasa eto Madagasikara. Tsy adino ramatoa andahy mananjary Joanita ministry ny fahasalamam-bahoaka ny nisaotra an'ity dokotera manam-pahaizan'ity amin'ny anaran'ny gouvernemanta malagasy noho ny ezaka maro dia maro ny entiny antsitsarana ny sehatry ny fahasalamana eto toerana. Vous avez œuvré dans les stratégies vers la pré-élimination du paludisme à Madagascar, dans la limitation de la propagation des IST, du VIH et du sida. Ankoatra ny tazomoka tokoa dia efa nisahana ny resaka aretin'ny fitaovam-pananana sy ny sida ary ny drépanocytose ny Dr Luciano Tuseo. Namoy tena amin'ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana tokoa ity dokotera ity. En 2003 et en 2004, nous avons travaillé sur la rédaction des politiques et des stratégies de lutte contre le paludisme et d'autres maladies. Et nous avons commencé la mobilisation du partenariat. Maniry ny Dr Luciano Tuseo mba azo fitsaboana araka ny tokony ho izy avokoa ny malagasy rehetra. Nampiseho ny fahavononany hitondra ny traikefa ny tenany amin'ny fahatratrarina izany tanjona izany.